Ny matotoandra tsara velo nosoratany raha fieritreretana na Rakotonirina Jean-Émile Son. ho velomin'ny vantsoa Ny ravo miaraka amin'ny faly ary liva ary leomeka. Tovirazana mamonjo no nandray feo Anjary liva no nanatotosa. Herinandro zay natongavako teto ny fokotanina Ambirovatry. Mahafinaritra ihany ny tanàna amin'ny ankapobeny na dia hoe somary mangingina azy. Tena tsy napoziko aty ambanivohitra be aty mihitsy aho hoe vao telo hampianatrako. Eny efa adidy moa izy ity ka tsy maintsy atria nampitiavanako. Soa ihany fa mbola afaka tapa-bolana vao miditra ny mpianatra dia mba manam-potoana kely anaovana préparation. Ary zary zany olona zany. Manahoana Ramsetoky? Manahoana Mahazo mandroso ve? Mandrosoa. Ao mipetrapetra. Misaotra. Tonga nahitra an'ireto akondro sy voamangy reto anao Dia misaotra betsaka. Iza moa ny anaranao raha tsy mahadiso? I Ravo no anarako. Dia faly mahafantatra ny Ravo zany ko. Ary ianao tany ny fahitako teny misekoly ary. Mampianatra eny ve? Ka mana-namana zany ko. Tsy akaikinay ety ihany ianao no mipetraka? Ery apita Tsimeriano no mipetraka ka. Fa afaka manatitra anao ety aminareo foana isaka mirava raha tianao. Eny tsy misy maharatsy an'izany saingy ianao koa ve dia sahirana natitra foana isan'andro? Tsy maninona ka. Sady mangingina be koa ange ny lalana makety aminareo Tsy maninona izany ry mady. Mbola madetiko ve ianao sa efa madety? Mbola madety ka. Fa manahoana aloha ny fahitandra amin'ny tokony tanàna anay Tsy hoe toko fotsiny fa tsy maninona re zany. Tsy maninona? Mba mahatamana ihany ve aloha aty aminay? Mahatamana ka. Sady tsara fanahy be daholo nge nareo aty. Zany fa misy olona ratsy fanahy ihany aty na izany azako. Aza dia matokotoko olona loatra rehefa aty ambanivohitra aty. Fa nahoana kosa Ravo? Ka aty indraindray misy olona be fielonana sy tsy milalao ody ratsy. Sady ianao bogosy be io sy ilozan'izay mpakahaly. Za koa ve dia bogosy aminao Tena marina izany ariko. Ny tovovavy teto an-tanàna sa vao nahitanao dia tara aminao daholo. Zany Eny misaotra anao aloha milaza an'izany. Ny fitandremana tsy maintsy atao foana fa ny ratsy koa nge tsy kely lalany. Ka zany angeo fa raha ohatra ka misy zavatra ilainao fanampiana dia aza misalasala ianao manatona. Aty amintsika koa moa tsy dia miasa loatra ny telefona amin'ilay tsy dia misy réseau. Hitako. Raha mba tia antsony havana zao dia tsy afaka. Fa hono Ramsetoky nga efa manana olon-tiana ny andrenivohitra any? Mbola tsy manana ka. Aizako loatra n'izao koa ve dia tsy hanana sipa? Eny ny sipa ve moa tsy isy. Fefa aty ambanivohitra aty indray moa zao ny fiainana dia aty indray ny zavadretako. Afonao zany izy raha mahita vady aty ianao. Tiendro ny fanambadiana Ravo zay mahasoa ataon'Andriamanitra. Eny marina ny ianao. Sady aty koa nge mba mora fiainana ny tany azo ambolena aty be dia be. Raha zay ianao dia mividy tany aty Hevitra tsara mihitsy zay fa aleo aloha hikarama tsara aloha dia ho hita eo Terceiro Tokia. Mandrosoa rery dada Beramaro Mandrosoa. Tsy maneringelina izay ve aloha Tsy maneringelina ka. Vao avy tonga mihitsy koa nge za io
Ka manao ahoana ny asan'ny sehany? Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Tena endry sy mahalala fomba ny ankizy aty. Zay aloha de mariny. Mipetrapetra aloha dadabe. Misaotra le roa. Ka inona hoy ny zato atondrianao e? Tsy de misy le roa fa avy tatsa tambolo tatsa de manararoatra amin'ny vila tomse. Manahoana aloha e? Mety mise tsara ihany ny trano. Mety ka sady malalaka tsara. Ka efa natokako azay mpampianatra tonga ety mihitsy nge io trano io e. Tsara kosa zany ry dadabeko. Tsy hita fa za koa ne mba fiantahantan'ny olona ety an-tanàna e. Za foana nge se foky tany teto an-tanàna teto hatramin'izay ry se. Zany? Hitako mandroso ery ny tanànako. Ka zay indrindra no adidin'ny mpitondra vahoaka ry se mba hitondra fandrosoana eo amin'ny tanàna iadidiny. Marina zany dadabe fa ohatra mba entitra sy mahavita zavatra ihany koa le sefipoky tany am-perinasy io Ie, manao ihany izy ka. Zay fa jarijela le roa vangatadalana amin'izay aloha. Andeha ve ianao ry dadabe? Ka ohatry ny valapalako zany randroko zany ane le roa zay fa velomo se. Veloma dadabe. Rehefa te hinana vomanga na manga azo se de mandeha any any amiko eny vasaiko angadininy ankizy. Eny misaotra indrindra dadabe. Tena saika tratariva taty apaka anankitay ala. Tena oatra ny vetivetika moa dia lany ny kitany aterin'ny olona farany teo iny. Anafatra saribon fa ny andreny vohatra mihitsy angambany amin'ny sisa fa tena tsy lasy tika. Ny olona tiako moa tsy mba misy manao saribon mihitsy. Ary tsy trano misy riana mitoka-monina mihitsy raha ve tsy misy mipetraka tsony. Isaka ny sendra mandalo io dia ohatrany tsy mahita olona eto amin'ity trano ity mihitsy. Sa lasa ny sady oly anga. Ary aloha andeha maka amin'izay efa memaizina izany andro izany ko. Ramsy André! Ramsy André! Ary izany olona miantso azy zany e. Ay ry amin'ny varavarankely ny ry trano ry. Ay misy olona ihany io zany. Zary ve zany antsoina zany nefa mikopakopa tanana izy. Ety nefa tsy misy olona afa-tsy za. Sady raha Ramsy André koa nge izy teo kanefa tena za mihitsy nikopahany tanana ka. Aleo aloha apetraka eto tonga tay dia andeha aty fa somba zany atsoniko. Manao no zanga no atsonao. Ay tonga ty indray ianao dia tsy mba mitsidika mihitsy. Fa iza ary ty vehivavy ty ohatra ny fantany kanefa za azy amin'ny rano vao nahita azy ko. Mandrosoa aloha aty an-trano Aleo rangahy aloha andeha androso dia hohitra ny toyana. Mandrosoa fa atao ny efitra avaratra ato mipetrapetra eny ambony seza-bory eny. Misaotra. Ay niverina nampianatra ty indray ianao. Tsy mbola nampianatra taty raha tsy vao tamin'ity taona ity. Zany ve? Ary mitovy be amin'ny mihitsy ianao raha izany. Mitovy be amin'iza? Aleo zany hoany fa niveriko fa hoe Ramsy André ianao ko. Fa iza loatra ary ty tovavy ty naninona ny tsy mbola nahita azy nandritra n'izay volana vitsivitsy mipetrahako taty izay. Fa izy aloha dia tsara tarehy. Tena zanajavatra mihitsy. Ary tovariana be ianao mijery iza ary aloha nanaranao Oay, azafady. Toko reny anarako. Ny andray Ratsara Velo. Ay, faly mahafantatra anao azy zany. Fa
Zaho ohatrany tsy mbola nahitanao mihitsy raha tsy hoe sambany androaniko. Tsy dia mivoaboaka tato ako. Zany Toky tamberina tompoko indray ny fitiavako anao. fa Tsy mbola miova nge ny fitiavako anao mbola voatahiro anao ny fitiavako. Fiana zany zavatra lazainy ty vehivavy ty zany. Mbola ty ahony izy. So dia mba olona marary senary izy ty. Zay nga mba no antony tsy andehanany any an-tanàna any. Fa tsy matoky anga i André. Itoko kay mo. Ka sanganehana sy zadaika tamin'izany zavatra ambaranao amiko zaniko. Tsika tsy mbola mifankahita akory kanefa milaza fa mbola ty ahy ianao. Ve zany manahirana ny sainao tata rehefa nivaliny zany ka tsy tantaraiko anao tsony. Andao tsika hiaraka hamadika pejy vaovao indray. Andao tsika navondry ny fifankatiavantsika. Inona daholo re zany Andriamanitra. Tena tsy azoko mihitsy ny zavatra lazainy ty vehivavy ty. Toky aza miady saina ohatr'izao ianao. Lazao amiko fotsiny izay oabonao dia hilamina zavatra rehetra. Ty avy ianao? Inona re no avaliko amin'izany? Ilaza hoe tsy ivy raha zao bika manendriny zao aloha dia tena sarotra ny ilazan'izany. Ny foko aza tsaroko babiny sady. Inona re no avaliko azy? Zao ary hitako fa miasa saina fatratra ianao. Ka tsy manina fa vonina ihany izay valiteninao. Ho avy any aminao amin'ny herin'ny andro any dia manantena valiteny mahafa-po avy aminao amin'izay fotoana izay. Eny ary aleo fa herisetra. Dia zao tandre milaza amin'izana amin'iza hoe ny eona tamiko ianao matoka ianao fa tsy tiany an'izany amin'izany izy ahy. Eny ary mandehana amin'izay fa efa mimaizina ny andro. Lasa rehefa velomy andray adiniko sady le anaranao teo. Raha tsara velo. Velomy raha tsara velo. Velomy toky. Andao fahaterika ianao fa maizomaizina ao atohatra ao. Andao ary. Fa iza loatra ry ny tovavy an'keo ariva iny. Marina tsy any amin'ny foana ny saiko. So ihany fa nitsangana nanatitra teny ambaravarana izy fa raha tsy zany dia niveriko hoe olona kilemaina na tsy afaka mitsangana. Inona ary nefa ny antony tsy voahan'ny mandehandeha eny an-tsena kanefa dia tovavy mahafatifaty sy tsara bika oatra n'inko. Sa ve misy antony manokana mihitsy? Tena mila avako ny lohako mihitsy mieritreritra ny feonako tamin'ny raha tsara velo iny. Le anarana koa tena hafa mihitsy. Tsy mba nataony ny ray aman-dreny miaingitraingitra manahaka ny atsara tarehany. Dia ahoana? Inona zany no ataoko? Iandro ny fahatongavany ety amin'ny herin'ny andro any fe. Zany efa zany oatra nefa tia hita azy zany sady indray. Tena tsapako miamitombo ny fitiavako azy. Eny aleo aloha tsy rotorotoina izy ty. Mity eo izay ho toyany amin'ny herin'ny andro any. Raha tsara velo no tonga eo. Ny andro anefa ty efa midimy ora. Sa ve adiny le fotoana hatongavany aty amiko androany? Izy kosa angamo zany ka. Aleo jerena aingana. Manahoana raha ay ve ravo? Manahoana toky? Manahoana ianao? Afaka mandroso velo
Malosoary misaotra. dia mipetrapetra Misaotra. Ary neverinao fa iza teo? Sa misy olandrasanao? tsy misy ka. Dia ahoana? Inona vaovao? Tsy misy fa any amindry ihany. Tsy dia misy vaovao fa ohatrany tsy tazatazako aho ianao tato aty mba tia hitanao fotsiny a. Zany za moa aiza fa tsy eto ihany. Ka za mihitsy ny sahirana dia tsy nanam-potoana firy taminao. Ka efa hita raha dia ahoana. Toko tiako dia mampiomehy. Zany a. Ary ianao tokoa nga efa mba naray vaovao avy any amin'ny olontianao any Andrenivohitra? Vaovao inona rava? Tsy hoe inona fa... Tsy mbola mifandray zay ka. Izy tsy mbola nanoratra moa za koa tsy mbola niantso telefona fa ahoana? Mba fanontaniana fotsiny ny ako. Fa toko izany tsy mieritreritra azy tsony. Anomboka indray kiala kely ty. Fefa fomba ny tovovavy amin'ity tanàna tiako ve le mikotokoto lehilahy? Azafady fa ohatrany dia efa miditra lalana ny fiainanao a. Tsy maninona ka. Fa tsy mba misy tovovavy manaitaitra amin'ny toky angaho ary eto tanàna eto e. Iza ohatra ny eritreretindry? Tsy haiko, za ohatra. Manderaka mihitsy ty fiainany ty ka. Dia inona indray zao no valiko an'izany? Hotsoroko ihany moa ve hoe tsy tia azy aho? Kanefa sao dia andratra ny fininge zany e. Jerevy izy fa miandry ampanantena ny iriseo valy teniko. Sa tsy mba mahafatifaty ny fijery ny toky aho? Mahafatifaty ndray ka. Dia ahoana? Tsy alohandry miandry ny fotoana mahamety an'izany aloha. Za nge mbola manan'olo tiany e. Eny, fantatro izany sangenao ihany ary no efa niteny tamiko hoe aty izao ny fiainanao dia aty daholo ny zavatra rehetra. Ka za indrindraka ny ilazako tamindry teo hoe aleo ny fotoana no maharitra an'izany e. Za nge voaingana no tonga taty ravo e. Aleo no tamana tsara. Eny ary e. Tandremo anefa sao dia diso safidy fa ny olona rehetra tsy mitovy daholo a. Matokisy indray raha ny amin'izay. Tsy aleo amin'izay indray mandeha fa mbola no zavatra kely. Ay, azafady fa nanelingelinanao a. Veloma ary toky e. Veloma ravo. Tena tsy tonga mihitsy raha tsara velo. Fa nahoana ary? Ary sao dia mba tazany ara ny nahatongavany raha avy teo dia sanaka ty amiko tsony izy. Manderaka mihitsy koa nge iny sy mpanankiray iny e. Efa hitany fa tsy miraika aminy dia mbola misika ihany izy. Dia ahoana ary e? Sa ve andeha ho eny amin'ny raha tsara velo indray raha mpitsoriva? Fa iza indray ary zany olona tonga mampondom-baravarana amin'ny andro alina zany. Fa mifiry tokoa moa zao andro zao e. Ay mbola mifido ka. Izy zao e. Zay any. To feonra tsara velo nge izy zany e. Fa maninona ara no aloatra so izy vao tonga ty. Ary aloha voaina nge anaka. Manahoana toky? Manahoana ianao? Ary maninona no alina be vao maka ty e? Ampandrosoa engana aloha ay e. Mandrosoa raha dia mipetrapetra e. Azafady fa zao avy afaka naka ty. Dia tsy matahotra koa ve ianao? Maninona raha ny andro rapitso? Ka efa tia hitanao mafy a? Ka na izany azy e. Dia ahoana zao ny fidinao? Za tena tsy ahatokana anatitra anao rery ihany ko. Afaka matory aty aminao raha tsy mampaninona anao? Za ve moa aninona fa ny ray aman-dreninao no ahoana? Aza manahy ianao raha ny amika sy nenika. Tsy mibety azany zareo. Dia ahoana? Za ty fa avy ny sakafoko.
Sandraoko vetivety ianao. Ka aza misahirana fifafininana koa. Tena tsara tarehy sy mahafatifaty mihitsy ty raha tsara very ty ka. Tena tsy maintsy anorom-ponena anaty ihany raha izao no izy. Ary toa variana be toko mijery Ka variana mijery ny akantondriko. Manaiky amin'izay zany ianao. Eny manaiky anao Tiandria, tena tiandria amin'ny foko rehetra. Faly ary efa vonina ny hifankaty amiko ianao. Toky Ahoana ty? Afaka mamihana avy ianao. Avy ary ho finiko samy mahalalako zany. Te ory koa toky sambatra zany. Tena sambatra. Fa ono raha tsara tsy maninona ve aloha raha tsoko hoe velondry. Tsy maninona ka tiako daholo izay etsona ho ono matoky avy eo no itiavandriasa no zaly mitovy amin'ny rano sy iza moa le nilazainy tamiko tamin'iny. Ay ve efa miteny aminao fa oka ny lasa omba ny lasa. Efa tsy misy idiran-drano sy André intsony no fitiavako anao. Fa inona nefa ny antony nampisaraka anareo dia aiza io Ramsy André io amin'izao. Toky efa miteny aminao aza miresaka amin'izany amiko tsona fa tsy ilaza ninina aminao momba n'izany mihitsy azafady ary ao fa tsy anontany indray amin'izany tsony dia zao koa tandre moa milaza na amin'iza mihitsy hoe mifankatytsika sy ianao indrindra fa amin'le maro. Fa izy le maro le antsonareo hoe dadabera maro fa nahoana nefa anao feno naman'olo loatra zany ny fiarahantsika. Satria raha vao fantatry ny olona hoe miaraka sy ianao dia vidatreo ny amintsika. Tsy ahita antsony ianao. Fa nahoana ary velo inona ny antony? Mitenena moramora fa sao dia misy maheno eo. Ka inona ary ny antony andrarandria tsy laza amin'izao aman'olona tsy mbola azoko ampafantarina anao zany raha mbola zao. Mety eza fotsiny aloha ihanoka ny fifankatiavana ifampisarantsika. Ka tsy andry mitsy nge ny saiko velo dia hifankaty miafiny eny foana zany tsika roa dia mandra-pahoviana koa ny anaovantsika an'izany. Dia raha azoko tsara zany dia tsy afaka ny vady zasiny. Aza mbola mieritreritra n'izany rehetra izany aloha toky sady ny fitiavana koa nge rehefa angalarina vao mainka tena matsiro. Ka tsy maintsy mieritreritra an'izao fifaran'ny fifankatiavantsika kosa. Inona anao raha hoe sanatrika efa vonina ny ambady andrea kanefa tsy raikitra koa ny any orinany. Tsy misy nizaniza zakana n'izany akory raha avako mahery io fitiavana io ka na ny fahafatesana aza tsy asakana azy. Mino ianao misy tery amiko loatra izao feonantsika izao velo nahoana dia tsy afaka mity ankalalana andria afaka mity ankalalana ianao ka afaka manao izay rehetra tianao atao amiko. Zavatra tokana monja angeno angatahako aminao dia mba tsy halalan'ny olona ny sofirantsika izao. Eny ary rehefa izay mitindry dia tsy maninona fa vonina ny fankaty miafina amin'izay. Misaotra raha avako ary andao amin'izay tsika tory falina ny andro. Maso re zany ohatra efa atoandro be ny andro anakaizo velo sa lasa ny tokotany any nefa mety efa lasa nody izy efa tsy niandry ny andro araina tena ninona ray nefa tsy mifoaziny. Tena misy tery loatra ny tovavy inka. Eny tiako izy na izany aza vonina hiara-ty aminy any ininona izy eo dia roviana indray izao ny feonanay manaraka.
Tsy andeha eny amin'iny avy rehefa manina azy. Izy raha efa nilaza fa tsy manisy solana amin'izany ny ray aman-dreniny. Sery fiainany. Roviana indray nisy ohatran'ireny alina ireny. Manevikevika be ny andro efa tsy androko mihitsy Ravana. Hitako. Za sady mafana ny nona. Enao tokoa zany avy aty vao hikarakarana andro tsy tiako le andrahoana maraina ny vary fa manjary mangatsikako. Hitako. Tsy misy misakana ny toko tsy ila namana nge. Sa hipetraka any aminao hikarakarana andronao. Nomboka ndraiky ala ratsy ty. Zange vonine. Tsy mety zany ravo Inona moa nahirana amin'izany? Ohatran'ireny olona mivady rehetra ireny. Ka tsy vady nge le resahantsika izao fa nahandro Fa itoky angawa tena tsy tia mihitsy. Aleo zany resaka zany ho any amin'izay ravo aza miresaka amin'izany amiko tsony ry. Fa tsy tia toky. Tena miala tsiny fa tsy mieritreritra ny fankatia amin'ry mihitsy. Eny ary. Tsy maninona rehefa izay ny teninao. Aleo koa ivileto fa veloma ianao. Veloma ravo. Enao indray aloha tsy hamelako raha tsy miaraka amiko Hoay izay ianao tsy hanaika rehefa tratra ny hodiny dadarabe. Raha mba misy olona ato amin'ny raha tsara filoato. Miditra daholo ny varavarankely. Mety mbola hanitsahany daholo ve zany zareo? Tokony ny andry harivariva koa nge zany vao nakaty. Oay, misy olona taminy. Manahoana tompoko? Inona nataon'lahy eto? Saika misy olona tadaviko ato amin'ity trano ity. Iza ny tadiaviny lahy ato Le tovovavy mipetraka ato. Fa taon'lahy iny izy? Fa izy ary ty bandy ty mipetropetroka sy avy ohatran'izao Fa lio afy iny ty vandravandran'ny lahy ao Misy tadiavako azy fa taon'lahy iny Zao no lazaiko amin'lahy Raha mbola tiany lahy ny ovely eto amin'ity tany ity, dia atsaro ny fiarahan'ny lahy amindra tsara velo. Fa iza moa lahy no miseho andrahoana amin'izany Ataovy ary dia ho hitan'ny lahy tsara eo ny anjohan'ny lahy. Zay fa lasa ary tsaro fa tsy avelako hiaraka naoviana amindra tsara velo lahy. Mandehanako mipamo fa tsy misy matahotra ny lahy eto Fa iza koa ary ny bandy miseho mandroana iny. So sahady fi dia isedaolana ny fiarahana izy velo Za koranga vonina ny ady Tsy aromboaka ny velo eto tratako izany mihitsy. Samy lehilahy nosorandreny menako izao fe dia hifankatahotra. Ary aloha andeha hody fa amin'ny andro manaraka indray ranga miverina ty Tena hiverina indray ngambizao ka. Ary tsy mba matahotra mihitsy kiala kely iny mandeha amin'ity andro alina. Alolovana nganaka. Ay tonga indray ry mandrosoa Manahoana ny malalako? Manahoana ry mipetrapetra aloha Misaotra. Ary ry tsy mahalala matahotra mihitsy Iza koa no hinana ao raha za no tena tsy say Tsy mbola tena mandifitra ny fosiny fanahinao ny fitiavana raha izany. Tsy misy ninina masakana ny fitiavana nge. Tsinitsinina raha izay tahotra eo anatrehany. Eny mety marina ihany aloha zany dia ahoana atory aty amiko indray zany ry Fa tianao nga ny mbola andehanako mody amin'izao alina izao?
Tsy tiako fa lasa saina ihany hoe tsy mampaninona ny ray aman-dreny ndry ve le ndry matory matetika aty amiko. Efa miteny aminao aho hoe tsy manisy olana amin'izany mihitsy ho any ray aman-dreniko. Aza manana eritreritra ny amin'izany ianao. Tsotra be kosa dada sy neninareo zany ko. Fa ny ray tapo aminao koa zany tsy mibedy anao. Menada zay ny zanaky dada sy neny. Tsotra be kosa izay anatahako izay. Tsara kosa zany. De inona fotsiny mahatonga antsika hiafinafina raha izany? Toko ve tsy efa teneniko foana e. Raha mbola mamerina manontany an'izany farany amiko ianao dia tsy ho hitanao intsony aho. Azafady ary, ndry koa mahasika. Ka ianao mahafiloha sarotra tenenina ka. Dia ahoana re? Ho teneniko amin'ny velo ve ny fionana sy le bandy tamin'ny afako maliny? Andray, iza koa zany? Aza miteny mihitsy fa velao izy ho aho. Rehefa reraka ve izy tsy hijanona? Ndatsika hatory fa velao izy andondonao ka. Ary sao de olona tonga hitady anao zany ry velo a? Tsy misy olona ho avy hitady azy zany. Ka sao de nianadahanao no nanaraka anao ko? Tsy mitombony zany. Tsy ho avy atianao vinanao vina izy. De ho iza fotsiny azy zao e? Saza mieritreritra an'izany fa velao izy ho aho. Tena toandro be foana vao tafafo marainako. Efa tsy ato an-trano tsondray velo. Fa maninona koa raha ny tsy henoko mihitsy ny fifoazany sy ny ano an-trano e. De maninona koa ny tsy foazo mihitsy rehefa andeha izy. Fa grave be koloha reny dombaravarana tsy misy farany alina reny e. Tena tsy nijanona mihitsy mandra-patorinay. De sanatrika le bandy indray ve no nanao an'iny. Raha azoko tsara zany de tsy mitsahatra manara-maso ny velo le ry. Ary aloha sasa amin'izay de manao andeha mpianatra fa tsy havita andro sakafo maraina intsony aho. Misotro titesy mofo anetsena any de vita. Outro sertoka. Manosoa dadabe a. Manahoana se? Manahoana dadabe raha maro. Mipetrapetrahy. De misaotra betsaka le roa. Ka ino ny zato vaovao nentinao? Tsy de misy zanaka fa zao le roa. Ino tompoko? Ohatry maheno feo aho hoe taratara am'izay daholo ny tovavy eto an-tanàny eto Zany? ka tonga mba hampitandrina an'se. Tsy zany mantsy fa ny ankizy aty ambanivohitra mahavita zavatra zay ihany aleo mailomailo ihany se. Zany very dadabe? Eno efa nisy tantara ratsy mantsy nisy eto amin'ny tanàny ity ka tsy tiako intsony niverenana zany. Fa tantara ratsy ahoana zany ry dadabe raha maro a? Ka ty ody fity lalaoviny tovavy ty mo etsakilany koa nietraketraka ataon'ny tovolahy be fialonana. Mino afa malala ny tokony atao se sady se koa ve tsy efa manana olo tiana ny andreny vohitra any. Efa manana ka? Tsara mihitsy zany. Aleo manatra an'izay efa eo an-tanana ary se zao fotsiny ny avatro am'se fa tio ny miara misotrosotro toka amin'ny tovolahy ty de tandremo koa ny sakafo omeny tovavy Fa nga tena manana zany toetra ratsy zany dolo ny zatovo aty ry dadabe Tsy de hoe izy rehetra kosa ka ny fisorohana ny loza tsisy eo ny tena zava-dehibe ry toky
Marina aloha zany dadabe. De misaotra anao nampahafantatra an'izany zavatra zany. Zay ihany ny atonga afaka tianaka fa aleo angadadalana amin'izay aloha e. Dia andeha sahady ve anao ry dadabe? Tsy aleo mijanona amin'ny sakafo aloha. Aleo zokon'ny ao ariana anaka. Zay fa veloma e. Veloma ary tompoko. De mbola mamerina amin'ny fisaorana tamin'ny fisahirana anao nakaty amiko. Mihitsy ato amin'ity trano velo ity efa andro amin'ny 9 ariva ve dia tsy mbola misy olona mihododo mihitsy ety an-tokotany. Efa misokatra le varavarankely ery ambony. Aleo tonga dia andondona. Tonga dia miakaraty ambony fa ato e. Mansora afako. Manahoana malalako? Manahoana toky? Avy mipetraha eto anilako eto ambony fandriana eto. So dia tsy mety zany ry velo aleo ihany hipetraka eto ambony seza boretiko. Efa hoe avy io Ary angamba mbola tsy misy olona ato no toa mandrina be. Tsy misy olona izany io fa zarery no ato. Mbola any an-tsadaolo ry zareo. Ary ringa tsy mba miaraka amin'ny zareo makany an-tsaka? Tsy makany afa mikarakara n'andro ato an-trano. Oay, misy olona tonga zany. Tena ny olona atao aminareo angamba zany. Lejao, fa ina no ataonao aty an-tranoko? Tena le bandy ny lavan'ny taniko indray ty. Fa hono zao hoe? Lasa ianao mivoakany fa sao dia hiarany atezerako eo Tsy mahalala tsy tiana mihitsy ty. Tsy raharahako izay ataonao fa za tsy hialy eto. Ay, mitady aza amity. Maty ty andro Ianao ary Tena mifampitony izy roa marina. Ina no toko. Efa tinanina mbay. Ho sarahako ve. Anderaka. Dia rehefa tena vono very le bandy. Iny kosa fa lasa nanao taridositra ny andrenivohitra ihany le riko. Tsy ataoko vita moro zao Tsy amelako raha tsy maty olona manadalana io Ataovy ary dia ho hitanao tsara ny anaovako anao Fa izy ny bandy iny ry velo Aza miasa saina amin'iny ianao fa olona tsy ahoana iny. Tsy manatsaina fa tsy nisopatra fotsiny iny. Fa bandy mipetraka izy iny no ohatrany tsy mbola hitako teny tanàna ty mihitsy. Aza miasa saina amin'iny ianao. Ka tizy manorahona mono aty iny no ohatrany tsy tiako Aza matahotra ianao fa tsy avelako anao nininina aminao zany iny raha mbola eto Ka ny fomba ahoana raha velo no afandry miaro Ndry aza tsy afaka miona amiko raha tsy hoe isan-kalinako. Fa tsy matoky avy toky Tsy afaka ny anao nininina aminao zany le zao raha mbola eto koa Tena zao zany le zavatra nampitandremany dadabe Ramaro Tena raha tsy toetra tokoa ny zatovy eto amin'ity tanàna ity. Avy ho fianiko izany malalako izany fa aza miasa saina amin'izany tsono Velo aleo andeha hody amin'izay fa efa miariva ihany ny andro Sady votony eo koa izay ny ray aman-drenindriko. Fangainao tsy atory aty amiko? Tsy afaka ny atory aty tsy malala. Mba menatra ny ray aman-drenindao kosa ngiahy. Efa hoe tsy maninona izany ary zareo. Tena miala tsiny amin'ireo fa tsy afaka ny atory aty ka. Indray ariko tsy maninona rehefa izay no tianao. Tena izay indray raha mifatonga. Toky Manosoe. Manao antoky? Manao an'ry. Tsy manelingelanao saika no zavatra mihitsy io. Ay, tsy janelanga fa nahatra n'ity mangazo masaka ty ho anao fotsiny. Dia efa misahirana koa ndry izany. Tsy maninona ka. Nandro mangazo izay tao an-trano dia masaka be ry le izy. Jerenao nge ary malemy kosa izy izany. Misaotra kely rava.
Zay ihany fa aleo andeha fa sao dia manelingelina anao. Dia ahoana ity bocal nitondrano azy tika? Tsy aleo afindrako vetivety. Aleo fa alaiko aty manaraka e. Zay fa velomy toky. Veloma ary. Fiona koa mahakodikody andravo teo. To mahay mahery izy. Dia ahoana ity mangazo ity? Tena aleo tsy mihinana an'ity fa sao dia maninona eo. Ahoana rafako? Mitandrema ihany ianao malala fa ratsy ny olona eto amin'ity tanàna ity ha. Efa niresaka an'izany tamiko mihitsy nge dadabe Ramaro e. Marina daholo izay nilazainy taminao. Ary tiako raha tsy dia mifanerasera amin'ireo tovovavy eto an-tanàna ianao. Matoky isiny rehefa raha ny amin'izay efa miezaka mitandry tena. Dia tandremo ary sao dia babon-dreo ny fonao ha. Aza matahotra indray fa tsy ho azon'ireo ahy e. Efa andrita teraka nge ny foko sy ny fitiavako e. Toky tiako raha mandrakizay ny fitiavantsika. Tiako mandrakizay ianao. Sanjo fanondriko malala. Saingy mana ihany Fa inona no atahoranao? Ka ohatran'ny mystera loatra izao fiarahantsika izao koa. Nahoana moa tsika ny tsy afaka miseho akary ary ho fantatry ny olona? Satria izay aloha no mety amintsika. Ka inona ary ny tena antony fa tsy azoko e? Nahoana riny tsy mety milaza ny marina amiko? Mbola ho fantatra ihany izany saingy tsy mbola zao aloha. Ka izany foana ny endriko. Fa zao aloha e. Dia misy zavatra omeko anao. Inona izany? Anao fity rotsy ity. Dia aza sarahana aminao mihitsy fa hiaranao any amin'ny ratsy rehetra ity. Ary ohatran'ny efa harafesina sy bobongolo nge izy izany e? Eny e. Efa ela be iny taty amiko saingy anao fonana izany azy. Velo tsy hamenatr'olona ve ny anao an'ity firavaka efa tranainy be ity? Aza se olona rehefa izay no tianao e. Saingy aza sarahana aminao fotsiny. Tandremo nge e. Ao fa anaovako ty rehefa izay no tindre. Fa zao ry velo misy fety any amin'ny sekoly raha pitsotolakandro dia tiako raha mamanatrika eny. Tsy afaka ny akeny malala. Fa nahoana ary? Tsy tiako misehoseho hitan'ny olona eny. Mahagaga mihitsy ny ry velo mandra-pahoviana loatra ary ny ainatsika n'izao fiainana izao e. Manana faharetana raha avako. Ary ndriko aloha rehefa mandeha mody amin'ny maraina dia mba fo azy ahy. Mba tia hitandry miala eto nge ahy e. Miala tsiny fa tsy afaka mamohanao mihitsy Fa ahoana ry velo Satria izay no mety amin'ny fiarahantsika. Tena tsy azoko e, tsy azoko. Mitenena moramora ianao fa misy maheno eo nge e. Ka tsy azoko hoe inona daholo ny aton'izao rehetra izao e. Mafy loatra aminao ve malala ny miaina amin'ilay izy? Afaka misaraka angentsika raha ohatra ka tsy zakanao e. Saingy tsaroa fa amin'izay fotoan'izay dia tsy ahita atsony ianao mandrakizay. Fa iza loatra ary ty tovovavy ty. Ary sao dia mba nofo fotsiny ary so fiarahana izao fa tsy tena izy. Tena aleo ranga ezaka tsy atory mihitsy andro any alina. Dia aleo koa hanao revay fa sao dia sendra tratry ny toro tampoka. Ataoko amin'ny 4 maraina ity fa izy ve dia andeha hody amin'izay? Ary inona izany ataonao izany? Mijery zavatra kely ato amin'ity telefonina ity fotsiny ahy. Ary toa tsy valianao nge ny fanontaniako e. Hoe ahoana moa izy teo? Ary izy ka tsy meno akory. Meno andria ka, variana kely fotsiny. Aleo izany ho any fandaontsika tory amin'izay ary e. Andao aloha mbola tsy atory e. Za nge mbola tia resaka amindry e. Ay, miresary e.
Fa maraina be ny andro. Fa naninona raha ny tsy naninona rehefa e. Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ataony sipiny amiko. So dia mba azonody ary aty. Nefa tovovavy tsara tarehy ohatrany iny ve dia andeha hilalao ody mba hitiavany tovolahy azy? Tsy maro an'izany ka. Iza mibandy sopaitra amin'iny? Tena tokony hamatatra tsara momba ny sipiny amin'izay fa tsy mionona fotsiny amin'izao fiarahana miafina izao. Aleo fa andehany amin'ny tranony andro any alina mba ahafahako mihaona amin'ireo ray aman-dreniny. Tena mila miresaka amin'ny zareo ary aloha amin'izay aloha andeha hiomana mpianatra fa atandro ny andro. Dia ahoana ty firavaka mino filo anaovako ty? Zaho kosa aloha tsy hano an'ity mandeha mivoaka any. Tena maizy ny totokotany velo izany marina. So ihany aloha fa nitondra torsy. Ary toa tsy misy jiro mirehatra mihitsy eo amin'ny zareo izany nefa efa mifidy sasany izy izao e. Dia ahoana? Ndray izany fiomborondolo marina. Ohatsa mivoraka tampoka teo ny lohako. Marina tsy miorina ny totoako. Mba nakaiza le firavaka mino velo aho. Tena tiako anetra marina. Ohatra ny misy aloka mandindiny eo loko izany. Ary ranga hotsolofoko amin'ity torsy ity. Tena letsao ty manatony ty. Fa andeha ho aiza amin'ity andro alina lehilahy? Andeha ho aiza amin'ity andro alina? Andeha ho atondro velo ako. Velo izy? Raha tsara velo e. Efa miteny amin'ny langy aho hoe aza dalainy latsony izy e. Ino fa tsy an'lahy? Tsy an'lahy zany iny e. Zany ty fa tsy lahy. Miomana ary fa dia apariko amin'ny lahy ny adezerako androany. Andray marina. To vahoatra tampoka teo ny tenako. To tsy mahitsika. Inona ny lahy? Tena mandrango fa le ty marina. Ino koa manaraka? Tena feno le ty rango teto ny tatako marina. Za ty tsy mahitsika akory. Ary ho taperika eto amin'izay ny andro tena Avela teso lezao avela teso lezao. Ary afaizako ary mipiro amin'ny velo teo e. So ihany fa tongizana lavitra fefa saika maty ny lezao teto. Kamelako fa tsy maintsy maty tanteraka mihitsy e. Ary afaizako ary mipiro amin'ny velo teo e. So ihany fa tongizana lavitra fefa saika maty ny lezao teo a. Jereko ny fampitolona mako izy ro. Tsy aminy kio lezao fa lavy tany velo sady teo andany. Avela lazy le tsy zany tia. Le fory alaty eo, matiko ty. Marina raha lay isaka. Asiko mako ny tontolo. Tena tsy maritsako. Elo ty tena fa voakira mila tsy ahetsika totsy. Inona toko lanitra iantso fonzo ve? Aleona nga andeha hitady vatakazo aiko ivelezako amin'ity. Hoaizy io tsy hialy e. Ty eto misy. Ary aloha andeha hiverenako angany eny rehefa so matiny eo velona. Ary nakaiza ary zareo teo e. Totsy eto amin'le toerana ny fampitolomantsony. Dia sanatria ve ka mifinoan'le iny velo dia nety ny taritariany any ny fatiny. Velo velo nakaiza nareo teo e. Raha tsara velo nakaiza ianao e. Ary zareo ato an-trano koa ve zany dia tsy mba misy taitra zany antsoanjoko zany no to tsy mba misy mivoaka mihitsy.
aleo tondromoko atao zareo ka. Ody re olona vonjeo fa vonolo lejao nge zanakarao e. Ody e, misy olona viato e. Tena marina raha mba misy olona to. Ary aleo andeha ho diangana de andeha ho any amin'ny tatapera maro. Risy olona mijoro eo ambaravarako toy velo. Voaingana ny trantsika tenda ho hiditra. Tsy naninona vely dia nakaizy le jao e. Efa lasa njoka izy fa ndao hiditraingana. Fa ahoana ny fomba nahafandry taminy? Ny fanahy tsara tsy ho resy ny fanahy ratsy no ovinanao viana ravako. Fa tamin'ny fomba ahoana ho any nanoherandry azy? No reseko tamin'ny herin'ny mazava ny herin'ny maiziny. Tena tsy azo kokoa zany. Dia ahoana? Inona no ataontsika ary velo a? Tena sahary vonina ny anapitra anay koa nge le jao iny e. Fangatsy nanaovanao indray le rojo nomeko anao. Ka diniko tato trano le iziko. Zange efa niteny taminao hoe aza sarana aminao mihitsy iny rojo iny e. Raha teny ambozonanao zao iny dia tsy nahavita ninina taminao mihitsy le jao. Zany ve? Fa inona ny nisy teriny rojo ha? Ary amin'ny fomba ahoana no fa miaro amin'ny herin'ny le jao? Aza dia tia mametraka fanontaniana be loatra ohatr'izany ry toky a. Matokia fotsiny ianao dia taterao izay asaiko ataonao. Ary naninona koa ny ray aman-drenino sy ny anadahnao tsy mba mivoaka nanampy antsika e. Nandondona mafy sy ny antsoatso ny tao aminareo fa tsy nisy namaly mihitsy. Fangatsy ao ry zareo ry velo a. Ao izy ka. Ary tonga nanampy ateo kiaka sy neny saingy tsy hitanao. Zany ve? Tena ahoana ny tsy hitako kanefa vetivety aina dia tavaverina avy naka an'le vatakazo. Satria vetivety toy ny tselatra ny sehony zavatra rehetra. Tena marina raha mba misy azoko ty zavatra ty ry velo a. Fa inona daholo zao zavatra rehetra miseho zao e. No zao indrindra no antony tsy hahafahantsika miseho masoandro raha havako satria feno ratsy loatra ny manodidina antsika. Tena andao rangaha hotoriana any amin'ny fokotany le jao iny a. Natoriana any amin'ny fitsarana mihitsy. Tsy afaka anao an'izany tsika ry toky a. Fa nahoana ary velo a. Satria tsy hanam-pahefana amin'le jao mihitsy ry zareo. Tsy azoko mihitsy koa zany. Ka tsisy ninina ho azonao koa e. Zao fotsiny teneniko aminao malala. Raha mbola lehibe sy mafonja ao anatinao ny fitiavanao ahy dia mety eza ionina amin'izao zava-misy iainantsika izao. Hampanjaka eo amin'ny fiainanao fotsiny ny fahamarinana sy ny fitiavana dia ora aminao ny zaka sy andresy ny herin'ny maizina. Tsy haiko aloha raha anana izany herin-tsaina izany aho malala. Tena mikorotana loatra ny lohako. Marina izany. Satria tsy tena ao anatinao ny herin'ny fahazavana. Tadiavy sy katsao aloha ny fahazavana fa rehefa hitanao izy dia iondrika eo anatrehanao ny maizina. Ka aiza nahitako an'le fahazavana ry velo a. Tsy lavitra misy azy ka. Mitoetra ao anatinao mandrakariva izy. Ao amin'io fonao mitepotepo isan'andro io ny fonenany. Ary ao amin'io sainao io ny toeram-piasany. Matetika izy no mibitsibitsika sy milaza zava-tsoa aminao saingy hodianao tsirey. Na koa tsy rarahinao. Hany ka mahazo vahany ery ny herin'ny maizina satria rehefa izy no teny dia vony ny ery anao anatanteraka ny paikony. Lalina loatra sa ny zavatra mbarandry izany malala. Fa taiza ny nalalandry an'izany e. Mampianatra zavatra be dia be atsika ny fiainana raha havako. Ka mila fantaritsika ireny fa tsy avelantsika handalo fotsiny. Marina loatra sa ny zavatra lazaindry izany. Malala. Raha mba azo atao dia aza lazaina amin'izy ireny zavatra niseho androany ireny. Zany a? Ao fa tsy laza amin'izy ahy e. Tena ohatrany tsy lamoatsony za saiko izany marina.
any amin'ny zavatra ny seho aliny foana ny saiko. Dia mbola hijanona amin'izao foana avy aho fa tsy mba hanontany ny hevitry ny olona. Sady inona moa no misakana tsy tantara amin'izao ny dadabe Ramaro e? Fomba olona mahatazona tsy ambaratelo eo mantsy izy iny. Tena aleo raha ho tantaraiko amin'izao fa zay aliany any aliany. Afarako mahafotsiny izy mba tsy tantara an'izao aman'olona. Zay ny zava-nisy ry dadabe Ramaro a. Tena mila tsy ho zakako tsony izy ty ka tsy maintsy ny tantaraiko anao. Lalina zany zavatra ambarany sy amiko zany anaka. Tena soa ihany sy mba ny tantaran'izany tamiko. Fa ahoana ry dadabe? Akatsy olombelona ngety raha tsara velo mifankaty amin'ny setia. Ahoana tsara hoe ry dadabe Ramaro? Zany mifankaty amin'ny matotoa ianao anaka. Amin'ny matotoa andra tsara velo. Tena marina ve zany ry dadabe? Zay no marina anaka. Ary anapahafiko ray tapo amiko raha tsara velo. Ary zay menatarery no zanaka nateraka kiaky sy ny aninay. Andriamanitro, falozinina ty. Efa saika ny tantaraiko tamin'izay ihany momba azy saingy manana fotoanany daholo ny zavatra rehetra. 10 taona lasa zay nafatesandra tsara velo. Zany ve ry dadabe? Eno 12 taona tsara izy tamin'izay. Izy rery ny tovovavy tsara tarehy indrindra teto an-tanàna. Saika ny tsiriritra azy daholo ny tovolahy rehetra saingy Ramose Andresa ihany nambabo ny fony. Zay le Ramose André nyteneniny tamiko. Nilazainy tamin'izay zany. Tovolahy any an-drenivohitra izy io ary tonga nampianatra tamin'ny sekoly fanabeazana fototra teto an-tanàna. Efa reny nambarako tamin'izay reny hoe misy ratsy toetra moa ny ankizy eto an-tanàna ka dia soparan'izay tovolahy antsoina hoe Lejao zay ny fifankatiavan-dra tsara velo sy Ramose André. Fefa maty koa zany Lejao ry dadabe? Eny anaka, efa maty koa izy. Andriamanitro, falozinina daholo ary ty. Eno fitantarako amin'izay. Tena azafady ry dadabe raha hoe nanapaka ny tantaranao ah. Tena tsy napoziko loatra zao zavatra zao. Mafy tokoa aloha ny ainany sy an'ilay izy. Matotoa anankiroa be zao ny fanandrina tamin'izay. Tena loza tsy mbola nisy ohatran'ity ry dadabe Ramaro ah. Toy izao aloha ny fitantaranao azy. Dia zao zao ny momba ny tantaran'ny Lejao io. Zanak'olona mpanahody ratsy teto an-tanàna izy. Efa nanao zay farahieriny izy ambapona ny fondra tsara velo saingy nahagaga fa tsy nandaitra tamin'ny anabaviko mihitsy ny nody ratsiny. Hany ka nataony Lejao zay tsy nahatamana ny Ramose André teto an-tanàna ary dia lasa nody tsy miverina tsony izy. Zany ah. Dia indrisy fa rehefa tsy narombaka mihitsy ny fitiavan-dra tsara velo Lejao dia nyvonoiny tao an-tranony izy. Raha tsara velo ve no nyvonoiny? Eny anaka, maty nikendainy tao an-trano raha tsara velo. Mba haloza koa ny toetra n'le iny marina. Dia inona nataonareo manoloana an'izany e? Rehefa fantatra fa Lejao namono ny tsara velo dia tezitra tamin'ny mponina tety ka tsy namelana raha tsy maty koa Lejao e. Tena sahaza azy mihitsy zay ry dadabe ah. Fa zao le roa. Tamin'izay nahita voalohany an'izay dia natsaro avy hatrany any Ramose André. Tena misy itovizana be nareo. Tadidinao ve ny anarana fenin'izany Ramose André zany ry dadabe? Zany mantsy fa misy André koa ny anaran'ny dadabe ako. Ary mpampianatra koa ny asany taloha. Fa tsy haiko fotsiny hoe efa nampianatra taty ve izy? Raha Andréatine André mantsy ny tena anarany dia raha indriny fiantson'ny olona azy fa avelony. Ka fa izy ry se. Hay ve zafikely Ramose André se.
Mba halaliny zany anaka. Fa naninona raha tsy mba nitantarainy dadabe Randrianay zany tantara zany? Ka mety mafy tamin'le niainany zany de naleo ny kobonina ho azy samy rery tany le izy. De zay tokoa angako. Tena gaga sy fahalalana ary dadabe Ramaro mandre an'izany tantaranao zany e. Hitako mora tsara velony tsy nety ilaza ninninna tamiko. Ka raha vao fantatsia zany de ninony fa tsy afaka hifankaty amin'Jose. Dia ahoana tokoa moa zany ny toy amin'ny fiarahanay e? Vita teo tokoa zany ny aminay e? Fangatsy mahafoy azy se. Eny e. Tsy afeniko anao aloha dadabe fa tena raiky piti taminy saingy tsy de zany loatra ny tiako teneniny e. Ataoko ahoana moa ny fankaty amin'ny matoto? Eny, tsara mihitsy raha farana ny sehatra eo ny fiarahanareo anaka. De mety tsisy eo amiko tsony ve zany ny matotoan-dra tsara velo? Miankina amin'iseno mety mbola hitohizany na tsy. Fa ahoana ry dadabe a? Zao e, tsy ahasakana amin'ny fiarahanareo akory ny firesahany se tamiko. Raha mbola fenony se ny fepetra rehetra napetraka raha tsara velo tamin'se, de mino aho fa mbola afaka manohy ny fiarahanareo nareo. De ahoana nefa ny amin'ny matotoan'le jaoka? De tsy ho afa miala aminareo anaka. Fa zao no hevitra toroko azery toka. Ahoana zay ry dadabe? Atino raha tsara velo sy ny fitiavany se azy. Raha sendraka mbola miona amin'izeny avelony tela zao hoe tsy afaka hiaraka amin'ny tsony se. Ka tsy rorosaina tsony se fa tsy mahatsara amin'izeny hifankaty amin'ny matoto e. Ka zangy tsy mieritreritra mbola hiverina hiaraka aminy. Ay, saingy tsy fantatro mihitsy zay mbola ho toy an'izao tantara zao. George, velao ny fotoana ny hamaritra an'izany le roa. Oka fotsiny andray fanapa-kevitra entitra se. Izandray ary zany olona mandondomaravarana amin'ny andro alina zany. De sanatry ve ka mbola ora tsara velo e? Izy zao e? Zay ihany malala. Zay ara le fanahiko. Tena leo rangahy izao fa za tsy amoa. Zay fa tsy nisy nandondona tsony. Lasa ngamba izy io. Oay, ato matampoka ny jiro. Mama, misy tanana mangatsika be mikasika zany. Vonjeo e! Vonjeo! Malala. Manginenao fa tsy misy olona andrianao eo. Velo. Nahoana nambaranao tamin'ny anadahako ny fiarahantsika? Ka tsy zakako tsony mieritreritra azy ry velo Tsy tia tsony zany ianao? Tsy afaka hiaraka aminao tsony ary velo Ay tsy olombelona toa tsony ianao. Valio ary ny fanontaniako e. Tsy tia tsony ve ianao? Mbola tianao saingy tsy afaka mifankaty aminao tsony. Andao azy hiaraka amiko any amin'ny tontolo misy ary efa zany. Ahoana? Ay zany ry velo Any amin'ny faty sy mifody. Antsika afaka miaraka ampilaminana sy ankalalahana. Tsy misy mpanelingely. Tsy ry velo tsy mbola tia ho faty Ka rehefa tsy anaiky mora foana ianao dia antery ny hitondrako anao any. Aza manao an'izany ianao ry velo Ka anaraka ary ve ianao sa tsy? Miangavy ianao ay aza terena anaraka anao Ay, miomana ary fa zao ankehitriny zao ihany ianao dia tsy maintsy eo namiko any akoatra. Velo aza mpindainao velo nahoana nanaiko sy maizina ianao tsy no tsony ve le fahazavana ny dradradradrainao tamiko. Tsy raharahako e. Tsy maintsy hamandrak'izay ianao. Tena voninkaira kely dia marina. Aleo fa ho raisiko le rojony meny fa sao dia mba hafitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le fahazavana zao tontolo zao
Miala amiko ny hery maizina, miala! Efa, lasa izy marina. Andeha ara saingy tsy maintsy mbola hiverina ary tsy avelako raha tsy manaraka ahy ianao. Misaotra anao Andriamanitra. Tena efa teo mba havahoana mihitsy ny haiko teo. Raha pitso any aty teny amin'ny dadabe raha maro ary hiareto amin'ity tanàna ity fa tsy hampianatra eto intsony. Aleoko miasa any amin'ny toeran-kafa fa sao dia matimaty foana aty. Ny matotoandra tsara velo. Nosoratany raha fieritreretana na Rakotonirina Jean-Émile Son. Novelomin'ny Vantsoa. Ny Ravo. Niaraka tamin'ny Faly. Arliva. Ary Lemeka. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva nana totosa.